Mahakasika an'izay rivo-doza Arona izay andraraka ny tatitra voaray avy eo anivon'ny BNGRC dia misy 7 nanomboka ny 7 ny volana febroary teo ka hatramin'izao fotoana izao ny isan'ireo olona namoy ny ainy vokatry ny fandalovana ity rivo-doza ity. Lova Ramanantsoa. Hatramin'ny 7 febroary lasa teo ka hatramin'izao ray tenenana izao dia nahatratra 7 ireo namoy ny ainy sy vokatry ny fandalovan'ilay rivo-doza Arona tany amin'ny tapany atsimo andrefanosy iny araka ny tatitra voaray avy amin'ny Brome sahana ny fitantanana ny loza voajanahary na ny BNGRC. Manodidina ny 9 kosa ny isan'ireo traboina dia 12 senjato ny hitsomanan-kelofana ary mahatratra 770 ny trano ao anaty rano. Tsika zao miteny zao dia fa be dia be no zavatra atao hoe simba raha izany eo lazana azy efa misy raha teo koa moa ny maty. Vokatry zay zavatra zay dia nisy tokoa ny fandraisana andraikitra natao ny Brome tantana loza voajanahary eto Madagasikara dia BNGRC sy ireo mpiarana amin'antoka rehetrarehetra ny organisme iraisam-pirenena zany sy ny avy toerana ihany koa ao ny fikambanana maro samihafa. Raha tsy manokana hiteny ny BNGRC dia efa misy ny fandraisana mivantana amin'ireo rantsana la structure ny BNGRC toy ny hoe chef district sy ireo any amin'ny faritra zany ny fandefasana satria ilana vola zavatra ohatr'izao ilana ny fampitana vaovao indrindra dia efa nomena vola ireo chef district ireo ampitany vaovao ampidirany crédit. Tafitra ao anatin'izay koa ny fandefasana ny miaramila amin'ny alalan'ny CPC sy ny ekipany misy talia anankiray zao nidina any atsimo androany dia zay zany amin'ny ankapobeny ny andreo mpiaranombonantoka moa raha hiteny anaran'izy tsirairay dia ny santionany fotsiny angamba ny omeko satria be dia be raha ny pamma zao dia efa mametraka sahady izy ny fitaovana hoentina amin'ny ilana azy raha misy fotoana ilana an'izany raha tsy teny fotsiny ny fiara tsy mataho-dalana ny camion sy ndretrarehetra. Eo ihany koa ny fakana ny sary amin'ny zanabolana io moa zany tsy ataotaotsika foana fa ilana fotoana koa hoe amin'ny fotoana manahoana no hitadiavana azy. Efa eo koa ny fiomanana amin'ilay fandefasana satria efa fantatra fa misy lalana sarotra andehanana zao tsy azo andehanana ny fiara ntsony dia anao an'ilay hoe évaluation sur vol. Ny komina Miandrivazo hifanadina Manakara Vohipena ary eto Antananarivo renivohitra ny tena niatra ny vokatry ity rivo-doza Arona ity. Araka ny vaovao nomeny tompon'andraikitra nefa dia efa niletsy ny herin'izy ity ary efa nivadika forte tempête tropicale izy ankehitriny. Ivoaka an-dranomasina any amin'ny Cap Sainte Marie kosa raha Pitso Sabotsy i Arona.